Eny arafa dia hatramin'ny farany ozy ny izay hira izay ary tena marina satria miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'le Andriamanitra dirainao, na iza ny fiantsoanao azy na iza fa Dieu le créateur dia hatramin'ny farany. Ampanajana tompoko ary miondrika ambany dia ambany eo anatrehan'ny voninahitrisika rehetra, eo anatrehan'ny voninahitra amin'itony fandaharany itony faly miarahaba tompoko, faly manonona ny mbola tsara ary faly manonona ihany koa ny cause tompoko, ny tsaratsara tsy ambakaina, akory aby nareo, akory laly, akory lia, taralila hoy ny sasany, akorytsika rehetrarehetra. Amin'izao andro alahady tena hoe andro aty aminay dia milatsaka ny lanezy ary mangatsiky any an-tanindrazana raha ny filazan'ny sasany dia mandrivotra avy ny orana. Mbola mamerina ihany ny fiarahana miory amin'ny reto ralahy sy anabavy ray ireny zandry zanaka any amin'ny faritra atsinanany nosy tamin'ny vonona amin'ny alalan'ny cyclone nitranga teo. Nisy ny fandraisana didy nataon'ny tena ary tsy eto moa no ireharehana an'izany satria azo lazaina hoe saripahady ihany raha ohatra ary azo lazaina hoe bezesta raha sanatria ka izany no entina ireharehana ka avoaka eto amin'itony fandaharana itony. Fa aloha dia atao hoe namany tsy nahavita rehefa avy lavitra ka tsy afaky nionona amin'ny hoe izay vita kely na dia goavana ary, na dia goavana ary ny fandrehany sy ny fivoakany sy ny valiny avy eo satria dia tena tsy nampoizina ny rapidité an'le réaction sy ny action avy hatrany tamin'izany zavatra ny isaorana ireo nanao an'izany ary je tiens à remercier mes amis. Bravo les gars, merci beaucoup. Zay angambany ihany no azoko tenena ary amin'izay satria manjary tsy dia fombantsika loatra dia mananina loatra. Bon, tato ato ny fandaharantsika dia tsy mampagaga moa zany fa misy mihaintsika ary ny ity fandaharana ity dia anisan'ny fandaharana be mpihaino ary andrasan'ny olona eny fa na dia ny tsy tokony ny olona tsy mizara hevitra amintsika raha dia miandry ny hevitra mivoaka avy eto amin'ity fandaharana ity. Tsy mampagaga zany, ao ny tezitra, ao ny tsy faly, ao ny mandrabiraby, ao ny mamely tsy mamely sy ny karazany. Mahazatra zany ary matoa manao an'itony zavatra itony dia mataty ny zavatra izay mety ho lazain'ny olona. Ndao tenenina hoe rehefa tsy ampy ny argument na ny argumentaire eo am-pelantanana, satria rehefa manao an'itony zavatra itony manko dia ny argumentaire no atao be dia be ary atao référence eo ambony latabatra eo. Ny anahy moa ato anatin'ny saiko satria iainako ity fandaharana ity ary tsy voandranany nanao an'ity, tsy voandranany hoe mifampiresaka tamina mpanao gazety ka miteny mpanao gazety hoe izao soratana, na hoe ny tenako manokana mihitsy ary ny tena manoratra ao anatin'ny lohako daholo ary izay mahavoatavo ary akaiko dia hoe voatavo feno voniny be dia be ao anatin'ireo ary tsy ampoizinao hoe ity voniny ity ny mbola haniry rehefa maina tsara rehefa avy eo. Ka ny miteny tsy maintsy misy ny miteny araka ny teneniko foana hoe rehefa manao an'itony zavatra itony, rehefa tsy mataty dia akapohy amin'ny vatony loha satria manjary harary fo fotsiny eo ianao nefa ianao be fofon'aina be, tsy mataty akory amin'ny zavatra tokony atao sy lazaina. Mila milaza marina ihany koa manao an'itony zavatra itony
Rien que la vérité, que pour la vérité, ary ny finalitéany dia ho an'ny olona, ho an'ny vahoaka, fa tsy ho an'olom-bitsy. Ary misy ihany koa ny fampianarana, ohatra fampianarana lehibe tena ngeda be zay apitaiko zao hoe mila manana mahazaka-dona zany e, mahazaka-dona ianao, mahazaka taimbava koa. Inona moa ny taimbavan'ny olona any ambadika any rehefa tsy hainao le izy, de rehefa lavitra aminao le kitay, tsy tokony misy olana aminao zany, fa au contraire, araky ny tenin'ny pasteur Andriamanjanty zay hoe tant qu'on parle de vous en bien ou en mal, on parle de vous. Donc misaora an'le olona, entina mbavaka mihitsy ary ny olona ohatran'ireny, raha izay ny ilazana azy. Bon, donc tsy tsika mihitsy nandeha hoe ohatran'izao fa rehefa tratran'le fantsy any ambadika eny manko dralahy de tena tsy zakan'ny dralahy le izy, de zay no mahatonga an'le izy mandeha ohatran'izao, na tsy manana anarana ary ianao de il s'identifie par rapport à vos propos, de avy eo mitranga le izy, de zay ianao vao tonga le ry voadona an'le izy a, de tonga saina ianao am'le fanotean'le izy, fa tsy oran'izany ary tsy natao zany koa ny hampiasa saina. Efa ao anaty émission ary tovolahy fa andraso aloha andratako le olona fa tsy mahatsapa izy fa ao anaty émission le bando kely, vetivety toko avy mivavaka izy avy any de zany itsiny ato vetivety indrindra toko, vetivety foana de tongady émission moa deuxième ça un seul. Bon, de zay le izy. Iresakitsika momban'ny ino ty izy teo, ny cyclone aloha vetivety fotsiny. Za aloha zany dia hitako hoe proactif, tsy tena hoe mpitondra fanjakana, aleo hazava hitako hoe proactif andrimatoa na i colonel Mikael Randrianirina. Tsy de matetika atao anatin'ny tantaran'i Madagasikara misy an'izany hoe miaraka am'le cyclone na miaraka amin'ny olona tany Tamatave izy, any ka vao maraina de izy no anisan'ny tonga voalohany teny amin'ny Rahampotaka, izy mivady moa zany, ary tonga de nahita ny zavatra nitranga, ny loza nahazo ny vahoakan'ny Tamatave, ary tonga de afaka nireazira aingana mba navita zay tokony ho vitany, satria zao ny tena tsy tsapan'ny olona zany, ary tsy tsapan'ireo mpanao politika. Le fait fotsiny le olona mahita anao efa faly izy hoe miara-miaritra aminy ianao, fa tsy hoe 2 jours après ianao zany vao tonga na une journée après, efa ils ont eu le temps de ino ty tenenana azy hoe d'encaisser na se faire une idée am'le zavatra tena mitranga amin-drareo zany a, de hafa ihany le hoe ino ianao mpotavany zany, ary hitanao mihitsy le olona hoe tena faly, nefa le zavatra atolotra tsy miteny hoe kely, tsy miteny koa hoe be, fa raha ny tena marina tsy manana atolotra ny fitondram-panjakana, satria foana ny kitapom-bola iarahantsika malala zany ny amin'ny zavatra mitranga ary ny nataony ny teo aloha. Tsy moramora ny manarina ary iarahana malala zany raha ho an'ny olona malala-tsaina ka malala hoe tsy moramora ny manarina, ka tsy drabetsaka amin'iny aho fa de za aloha zany mampirisika foana hoe toy izy colonel, aza misalasala ny atao amin'ny alalan'ny araky ny fampiresahantsika amin-dralahy hoe amin'ny alalan'ny asa foana fa velao ny zay hitabataba fa enoantsika ny tabataban'ireny olona ireny, fa sao de mba misy marina mba ahafahana manitsy ihany koa ny dia, ary zay ty fandarany ty androany de tsy maintsy
Amasipasika kely satria misy ny madirana ho tetenina. Ny lohateny eo de hoe avy eo anatiny any no mampirisika hoe aleo rangahy hipasoka fanondroany ny dôme. Aleo pasohana indray ny dôme fa tsy mety. Ny lohateny faharoa de hoe tahaka ny drogy, ny vola sy ny politika. Rehefa atambatra zay dia manome amin'ny zavatra mety hiseho ao aoriana kely eo, na tsy mety tsy hiseho raha ohatra tsika mahatsapa tsara hoe izao zany no tokony atao, ka azon'ny sasany, azon'ny tsirairay tsara ny zavatra tiana ambara am'tony fandaharany tony. Zaho matetika ianao zany dia variana ianao. Io zany tsisy hoe fanambanimbaniana amin'ny alalan'ny hoe taona na hoe antitra na mbola tanora. Misy omeko ohatra nareo any, misy olona antitra amin'ny politika fa tsy mahay politika. Fa misy tanora vao miditra ao anatin'ny sehatry ny politika tonga de mahay. Satria ananany naturel l'izy, manana don naturel izy ao anatin'izy de tonga de hainy. Ny tôlo zao tonga de mahay politika amin'ny alalan'ny fandeferana sy ny flegme. Flegme manana ny tôlo le hoe mody gaigy, mody adala, mody kifanina ozy, mody gaigy ozy. Tonga de mahay politika. Za aloha zany tsy fantatra hoe mahay ve za sa tsy mahay satria zaho niezaka foana tsy hanao politika fa mampanao politika. Averiko foana indray. Niezaka any tsy hanao politika fa mampanao politika. Ny mpanao politika manko de tsy maintsy maka toerana. Zay no nanavahako azy. Fa rehefa tsy azonareo am'izay izy de tsy problemako. Fa za indray tsy mbo dia misainty loatra ao anatin'le toerana. Raha zay no ilazana azy. Fa ity zavatra ity zany efa nanomboka tany amin'ny taona 1970. Vao 20 taona tamin'izany. De nandà ny tsy hanao politika. Fa hiasa kosa hanampy ara-teknika. Mody gisa mihitsy misaotra bona malina. Ara-teknika ary mbola sado cabinet. Zany hoe dossier teknika zany ny kirakiraina. Marina fa manontany any le filoham-pirenena indraindray hoe ahoana ny hevitry ny mpanao politika amin'io, ny opposition. Ahoana ny hevitry ny vahoaka amin'io, efa politika zany zavatra zany. Kanefany natao anatin'izany fanoloran-tsaina ara-teknika zany ary, na hoe spécial sado cabinet na ozy moa ngarasoza zay hoe conseiller occulte. Zay hono zany conseiller occulte tamin'izany ny tenanay zany, zay fanerirana lahy rehefa miantso an'izay conseiller occulte, fa occulte zany na hoe sado cabinet tamin'izany zany e. Tiako ampitaina zany hoe nanomboka tany amin'ny vao 20 taona fotsiny de efa nikirakira zany hoe ahoana zany arkanina na fandehany raharaha ao anatin'izay atao hoe na hoe tsy milomano am'le izy ary ianao fa vo hitanao le izy de tonga de tsapanao hoe zany ny atao hoe administration, zany natao hoe politika. Fantatrao zany automatiquement.
Ka de 88 à 2026 tompoko. Na 2000 à 2026 fotsiny ara de efa enina amby roapolo taona. Valo amby telopolo taona zany mikirakirana politika. Ary anisany be dia be tamin'izany ny fanaovana fampitana hevitra ary famolahakevitra koa mba ho tonga ao anatin'ny sain'ny vahoaka ary ho mamy ny vahoaka sy ho tian'ny vahoaka ny famoratana amangazety zay mety niampita tamina olona hafa aloha. Tenenana mpanao gazety amin'ny radio sy ny tele tamin'izany andro zany ny radio tsika avao satria amin'ny taona 20 zany ny teny ary nandalo tamin'ireny TV plus ireny mety tsy tadidiny sasany akory. Mbola iny velona nga Nicolas Rabemananjara tafaverina ao anatin'ny fitondrana Ramatoa Ntiana Realy niara-niasa tamin'izany manao karazana consultant amin'ny resaka ara ekonomika ny tena tamin'ireny TV plus ireny tamin'izany taona zany. Nisy zany tompo. Ny tiako ampitaina de zao. Gaga ianao. Nanomboka taty amin'ny taona 2010 ary mbola mitohy hatramin'izao rehefa tonga amin'izany atao hoe sehatry ny politika ry zalahy. Izany olona tsy nanao politika tery na hoe mba nisy fianarana na mba nisy parcours avere. Fa ohatra mba mody nanao fianaranarana kilombolita tery na kilombolopa tsy haiko ny filaza azy. Laza hoe mahay politika be ry zalahy. Rehefa tonga ao anatin'le fitondrana. Lasa mahay politika be. Da aloha zany miala tsiny fa ny président nanomboka tany amin'ny taona 2010 jusqu'hatramin'izao président par hasard daholo. Miala tsiny mihitsy miteny an'izany président par hasard. Tsy tonga président Andriamatoa Marc Ravalomanana raha tsy nanao folaitra ny Aratsiraka. Ary tantara lava be moa zany. Tsy tonga président koa Andriamatoa Andry Rajoelina raha tsy nanao folaitra ny Marc Ravalomanana. Tantara lava be zany. Tsy tonga président koa Andriamatoa Rajoelina Mampianina raha tsy nga Mamy Ravatomanga ny insiste sy s'imposer fa tokony ny Edgar any teo raha ny safidiny miala. Be dia be ohatran'izany fa ningotringotry ohatran'izany zany le tantara e. Na tamin'ity faran'ity koa ara marina fa tena hoe admirena ary tena je pèse mes mots zany. En toute admiration zany par rapport amin'ny président Michael. Fa raha tena drafotra anie tsy zay le izy. Fa io tsy maintsy misy accident foana zany. Anisany hoe azo eritreretana angambany hoe tena mifonsa angalana an'izy dia ao anatin'izay Andriamatoa Michael tena hoe il a voulu satria izy efa nigadra tamin'io zavatra io azadiny zay. Fa ny zavatra tena hoe manahirana zany dia zao ankoatran'le leader zay mifonsa dia misy mimpanaraka avy ato aoriana ary ireo no tena manimba zavatra. Les opportunistes. Ireo no tena manimba zavatra ary ny fitondrana zay tratran'ireo dia tsy maritra. Satria miara-ny atezeran'ny olona avy hatrany fa na ny olona akaiky azy ara ao anatiny eo dia miaritra fotsiny. Feno fiatsaram-belatsy ahoana moa izy le lazain'le namako ankiray zay miresaka tamiko ankeo ny grave lesy ry Fleury dia zao.
any amin'izy am'basy de mitodika any amin'izy io raha tsy mitandrina. Zay ny le situation aty amin'ny tanàna ozy. O le ty dika zany le ty fampiatsara velatsy fotsiny lesy anao. Zay ny tena zavatra mitranga ozy. Mahasorena am'bandy le hoe miantso telefonina olona anao nefa ka mety tsy raitsy ny drala ozy. Tena marina kosa aloha zany fa naizara victime zany. Lasa occupé tapoka be zany drala. Tena marina zany. Na de io telefoniny fotsiny ara tsy raisina de efa mahatezitra olona io tompoko. Mahatezitra olona io. Maika moa fa misy resaka sosy. Misy resaka pouvoir. Sarotra am'reny riajo reny a. Ne miantso anao izy de tsy raisinao a. Tsy zakany vavony miado zany a. Sarotra am'reny riajo reny hoe misy olona mpanampolitika de la vao malomaly de monsieur mahay noho izy a. Nefa n'izy ny jeune maire voalohany dans l'histoire de Madagascar. Tsy mandoka ny ady zao akory a. Fa ianko le feo mako. Sarotra amina zany hoe misy karazana tsindraloka zany na hoe tsy fifankazahoana ao anatin'le revy. De avy ao anatiny any no mikopaka ny afo. Ny finanseny ety ambadika. De hoe idedaka io, idedaka io. Idedaka ny afo zany. Misy zavatra tokony amboarina koa ny fihetsikitsika mpitondra tompoko. Manany isika humilité. Manany isika fanetretena. Fa maninona moa le namana tetsy ny lasa fahavalo rapitso. Ao kosa aloha tonga de mazava ho azy hoe fialonana. Ko anatin'ny fitondrana ve tsy ho be sosy tapika e. Ny adalanao no te hiaraka taminy teo de anao nitaraiky ve de elonanao de zay no ataonao affaire nationale. Fa aiza ny anadonana nyty raharaham-pirenena ty vola efa foanan'le rony. Za aloha tsy mananina fa za tsy ho contre an'izay. Fantako tsara mihitsy rehefa tsy menga ny sosy ao anatin'ny fitondrana de ianao ve tsy handray avaly. Raiso ry zalahy. Ataovy an'le fitondrana le izy ataovy manamafy ny fitondrana. Fa tsy andeha izesitiavanareo kosa hoe inonareo. Lasa playbozy tapoka be eo. Fo vidinareo ambaka nyty montre na firy tapotsisy. Misy olona tena voan'izany a. Ialako tsiny tanteraka. Misy olona tena voan'izany sa misy mieritreritra hoe sanatria zany ndray Kofaly ndray. Kofaly mbola kely mbola tsy tao anatin'ny fitondram-panjakana. De efa navidy montre na tsy haiko 60 000 € iny tam'izany. Na za zao raha nomeny cadeau ana famantaranandro Breitling zay. Mbola tsy tao anatin'ny fitondrana izy. Mbola tsy nanao volamena akory. Fa tsisy n'le tirany blisatra manko de anao précisena ohatran'izay. Zay mahatonga namiantso anazy iny petit neveu. Fa na izany na tsy zany misy ao anatin'le fitondrana sauvé par le gonga, sauvé par les événements, sauvé par le peuple. Izy indray no miavona amin'ny vahoaka. Ary mitaraina mihitsy ny olona hoe rahaviny zany. De zany ngamba ny avina
avy indrindra atsona tsy mandray, atsona tsy mamaly, ary tsy mirapelona akory. Manahirana zany. Il y a 1001 manière satria ny zavatra rehetra dia tsy voatery hoe manara-penitra daholo na hoe parfait. Ahoana moa filaza azy amin'ny teny gasy Banamalilo? Tsy voatery hoe tena tonga de lafatra daholo. Tsy maintsy misy nindro kely. Zany hoe raha iny nindro kely iny zany nandeha an-dalanao, na hoe indro be tsy maninona, andeha an-dalanao hivadika ka andeha hanompa, vao maliomaly ianao mipanohatra. Firy taona nanomboka 2009. Nareo ne tena teneniko ahy, na misy aminareo tafiditra anatin'ny fitondranareo ary niaraka tamin'ny Andry Rajoelina anie nareo taloha no nahonganay. Niezaka nitolona tamin'izany zay, inim-bola mbola velona. Andriamampianina, ry Zafiniarana, ery Rarisaina, ry Fetson Andrenirino. Tany amin'ny 2009 zay dia efa nijoro 2008. Nisy taminay ny nigadra, nisy taminay nipotika fananana, maitrano. Zany hoe tsy tsapanareo mihitsy zany nigidriny zany hoe nanongana ny Andry Rajoelina zany. Fa nareo vao maliomaly. Inona tiako lazaina amin'izany? Misy indro be, misy indro kely ary vao teo an-teny, misy indro kely, indro be azo tenenina tompoko. Ny amin'ny mpitondra sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Fa izao mila mandinika tsara ianao, mila misaina tsara ianao ry vahoaka malagasy. Mafy anie zay nataony Andry Rajoelina zay. Tsy mbola nahita mpitondra ka hoe tena mafy zany tabandy amin'ny fampijaliana vahoaka e. Mafy anie zany e. Satria andafy aty ianao nataony nahita ny Jakoba mihitsy. Tsy fantatrareo manko zany ary na dia ny tantaran'izany tamin'izany andro adinonareo sahady. Nahita ny Jakoba mihitsy any reny Faniry Sory Marikôry sy Fleury Rakotomalany reny e. Mbola ao ny demande d'extradition, mbola any ny interpellation tany amin'ny pôlisy, ery amin'ny préfecture ery ianao mivoasambotra. Nisy anie zany e. Menote. Azonareo eritreretina ve zany? Tsy raha misy olona mercenaire politika any ambadika any dia reny ny juge ny tena dia reny no nandeha hoe andaninandro. Mbola nisy mafy noho izany nitranga taty, mijoro ery amin'ny tribonaly ery ianao. Zavatra tsy nieritreretinao tamin'ny fiainanao zany. Mena fanagadrana ianao 5 taona, vola tsy fantatra hoe ahoana nanana nitapoka aminao eo, nefa voaloha no avoaka any avany, lazay fa tsy voaloha. Dia avy koa ny sasany manararoatra, tena escroc. Tsy olana amiko anie zany. Fa tiako ampitaina aminareo hoe misy indro be, misy indro kely azo lazaina amin'ilay fitondrana. Mais ça ne va pas me pousser à aller critiquer avec véhémence, avec haine
Et sans discernement, aucun. Ny fitondrana am'izao fotoana zao. Tsy mety amiko ny premier ministre. Fa jamais critiquer ny premier ministre. Satria manome faverany atsy ambadika am'izay fotoana zay. Tsy mifankahazo amiko Faniry Soa. Fa jamais critiquer amin'ny Faniry Soa. Satria manome faverany ady va am'izay fotoana zay. Fiza ny ady va manambanambana ao ambadika miandry fotsiny. Miandry rajelona. Efa mihina nitady kiraro miady an-trano reto izy. Poitra izy avany. Comme si de rien n'était. Ianao indray gaga, tsika menakavy indray gaga nefa tsika nindondo. Ianao mivendrana. 40 taona ianao nanongana azy teo. De misy virgule tsy mety aminao ataon'le fitondram-panjakana. Satria ianao mieritreritra fa ianao ny Andriamanitra mpitsara sy mpandamina ty revi ty. De tsy refesy mandidy ianao amin'ny fitenenana satria manana somary foana. De afaka mikritika ny hafa. Nefa inona momba efa ozy izy rehefa miresaka am'ireny hoe andeha am'sehatra ambony avoavo reny kesy. C'est quoi vos faits d'armes? Inona fait d'armes anao tsisy. Tsisy. Mataovy analyse daholo re mitabataba reo sy ny karazan'ireo. Tsisy. Tsisy fait d'armes. Inona ny parcours akademika anao rehefa atao mikoatra. Ahoana no alasanao ministre nefa le parcours akademika ary tsy ao. Te lingilingy fotsiny anao any amin'ny politika nefa tsy kilalao anao any. Tsy terahinao any. Kosa mantsy an'le namako ankiray tao. Problème an'ilay mpanao politika anie ty de zao a. Ny zavatra tiany lasainy atao no asiany ataon'ny olona. Ny mpanao politika malagasy afa-tsy zay vitsivitsy fantatra. Sakanetaka, sary tahotra, mpiatsara velatry. Ary rehefa mifonsa ny hafa ka lasa ny hafa de elonana. Takanay zao taty. Araky ny teniko teo. Naveriko teo tamin'ny akamako zay. Tsika ho atezitra daholo rehefa lasa amin'ny telo maitsiny raha iny amin'ny telo tsika. Fa est-ce qu'en tel nous doit quelque chose? Mais non. Il a osé lasa izy de nataony manisy nanam-piana azy ngatsika marina le zany ozy izy. Redevable amin'izy. Za moa tsy hidra mikany Ramatoabe. Fa ny anay ny hitako iny. Tsy redevable amin'lahy mihitsy izy teo Antelme. Niady ohatry ny adiny olona rehetra izy ary rehefa tonga ny hoe io am'izay dakao ara-baolina. Baolina tsy nieritreretin'ny fato any dakany. Matiny. Ka ianao ao anatin'izay film ndray inona nataonao? Zay nytolona ka teny amin'ny any moa misy miteny hoe zao. Zay teny amin'ny La République ka mais non. Angaha fakanesana eny natao hoe vita baolina. Mila une manière aussi. Zany hoe ty politika ty zany de tsy marina fa science izy ty. Fa tsy science exact. Tsy rehefa mitolona anao de tsy maintsy mahazo toerana. Tsy rehefa mitabataba eto amin'ity fandarana ty ianao ry fleury de tsy maintsy mahazo toerana. Na hoe mahazo saosy. Alefa satria aloha le saosy nareo miteniteny saosy reny. Ohatrany toa mahazo any amin'ny fitondrana hoy zaka tokony mba alefanareo aty kosa aloha ry fitondrana ny saosy be ohatrany toa voendrikendrikety fotsiny ny olona nefa nareo tsy mitondraka. Zany zao azo teneniny zany. Raha toa ohatrany mahihatra be milaza hoe anina nefa ny maheno zay. Hoe menga be saosy. Alefaso. Vazoazo ren-tanana. Ka any le izy zany mandeha le revy ao anatin'le tanàna zany. De misy mipretendre ny zavatra tsy ho azony.
Tsy endrika azy akory. Miala tsiny ataoko a. Miala tsiny a. Probleman'olona reo ve de lasa problemam-pirenena, lasa raharaham-pirenena? Na olona 3 efatra? Non. Zay manko ny probleman'ity réseaux sociaux ty. Tadidiko tsara mihitsy tamin'izany andro zay mbaky ny Fidèle zany no miresaka de Oritsamy, zay manko Oritsamy, za mianatra azy le fito. Tena gravy am'ty revy ny Oritsamy ozy izy Fidèle tamin'izany de rehefa manana smartphone le olona de mieritreritra fa mpanao gazety izy e. Makamaka sary ery de manao anina ery de manao vidéo ery. Tena marina zany am'izao fotoana zao. Lasa influenceur, lasa lanceur d'alerte daholo. Mais za koa raha lasa influenceur, lasa lanceur d'alerte. Veloma tompoko, samby ho tahin'Andriamanitra ary andefa ela kely tsika sao de misy fanontaniana apetrakareo. Ohatra mba tatahotra moa zany inspiré amin'ny rehefa amin'ny fotoana miady mafy de zao e. Na hoe amin'ny fotoana mahafinaritra koa de ny ahy aloha de tsy afeniko fa miaraka amin'Andriamanitra ny any tiako. Ankoatran'ny hoe mivady aman-janako, tsy mba rakoto mahalala zany hoe andeha hitsidy hijery cinéma na andeha hoe ary zany, hamonjy fetifety ary zany, tsy ao anatin'izany tsika. Araky ny teneniko hoe quand on est bien chez soi, on ne cherche pas ailleurs. Chiaro.
Ity hira ity dia atolotro antsika rehetra mba mahafinaritra ahy izy ity ary tsy afeniko fa tam'izany andro aho tam'za tena hoe alao mivadira hoe jilamboto e! Tsy nahafantatra an'ity hira ity fa rehefa nahafantatra azy aho de tena tafiditra tanteraka aho, very natao anatin'izany atao hoe finoana. Ary isaorako be dia be ny vadiko nitarika anahy tao anatin'izany atao hoe finoana sy ny ray aman-dreny ary ny rafozana manerina indray tanisan'ny tao anatin'izany atao hoe vala izany. Daholo.